Hain Jesosy daholo tonga soa indray eto amin'ny live prière et partage izay iarahantsika isaky ny lahady eto amin'ny tout est accompli. Araka ny mahazatra moa izany fito sasantsika no miditra fa live fa sady mitesta kely no miandry hoe mba hanam-potoana hatongavana daholo izay olona rehetra hoe ho avy. En attendant moa izany dia miteny ihany ny thème-ntsika androany Korintiana faharoa toko fahasivy andiny fahaenina hatramin'ny faha 1 ambin'ny 10. Étude biblique ilay izy fa ny thème-n'ilay izy resaka générosité. Dia izay nanatrika omaly moa izany dia mba hitanareo efa nitantarainay anareo ireny ihany hoe inona ny antony nahatonga an'io thème io bon. Tonga soa ilay voatonga tahian Jesosy daholo. Izay riraka kely. Dia hiteny fotsiny koa hoe raha efa tafiditra ianao dia nandaontsika tonga dia hanomam-panahy any mivavaka hoe mba hiteny aminao ny tompo androany dia zavatra tena ampon'i Jesosy ho tenenina aminao dia hoe tena ho tonga eo aminao ilay hafatra dia mba hananafotsika tsika tena hoe vonona ankatoa anatin'ilay izy tsy hieritreritra hoe izay indray na ohatran'izany fa tena hoe vonona hoe amin'ilay zavatra asain'Andriamanitra atao izany dia tena hoe ho atao ilay izy. Hain Jesosy laza laza izany tsy maintsy mananiary foana. En tout cas aloha merci amin'ilay commentaire fa namananiany ary ilay izy dia mahafinaritra foana satria sady mampandroso an'ilay algorithme-nay ilay izy no mahafinaritra koa ilay tsy sérieux be loatra indraindray. C'est firy izao 2 minitra sisa niandrasantsika dia hanomboka isika. Tsy haiko izany hoe inona izao ilay teny laza hoe marina izany. laza ve andeha any amin'ilay programmanareo any Tomasina? Programme-ny ao amin'ny church? Ie. Moa ilay hoe ny ao amin'ny church no fanomezana koa amin'ilay cyclone. Mahafinaritra mihitsy ny maheno azy izany. Tonga soa ny ao amin'ny TikTok. Merci les cœurs. Izay tsy mbola hainay moa izany hatramin'izao ahoana no tena fandehan'izy io, inona no tena dikany sy ny sisa. Mahafinaritra ilay izany ilaza moa izany. Ok. Ny live sady mandeha any amin'ny Facebook mandeha any amin'ny TikTok dia mety hoe gaga nareo hoe iza ilay laza fa any amin'ny Facebook izy. Izy io izany namanay efa ela be mihitsiny dia nateo maniazy kely angamba ny alohan'ny hanombohantsika. Niara-nianatra izay teny amin'ny lycée dia tamin'izany izay mpinamana fotsiny dia mpinamana ohatran'ny hoe mianiany fotsiny izany e. Taty aoriana izany izay samy niditra lala tamin'ilay resaka fivavahana dia rehefa miresaka dia lasa mifampahery amin'ny tenan'Andriamanitra dia mifampitondram-bavaka dia ohatr'izany dia ohatran'ny hoe nahafinaritra kely izany ilay fivoaran'ilay finamananay hoe lasa ohatran'izay. Hain Jesosy Monsieur Scott.
Liditra tany amin'ny TikTok koa Aza. laza. Ok, sao dia hivavaka ary anomboka efa tonga ny fotoana. Ia, dahorana. Zay sy misaotranao indray zay zao sy ny amin'izao fotoana izao misaotranao zay zao sy ny amin'ny olona tsirairay avy zay efa tonga eto vavaka zay zao sy mba tena hoe hoentinao eto indray zay zao izay olona tsirairay avy tokony aheno an'izao message zao dia na amin'izao direct zao zay sy na amin'ilay replay mba tena hoe ianao no hikasika ny olona tsirairay avy dia mivavaka zao sy mba tena hoe hanana fo tena hoe vonona indray zay zao sy androany dia hanana fo tena hoe ankatoa amin'izay zavatra rehetrarehetra teneninao indray androany dia tenena indray zao sy amin'ny alalanay mba tena hoe izay zavatra rehetra tokony ho teneninay zao sy no voateny fa tsy hoe zavatra ampireparenay dia misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Tahiny Jesosy daholo. Ok, anomboka aritsika Korinthiana faharoa toko fahasivy andiny fahaenina hatramin'ny faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay iniany fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe, na mafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Ilay hitsi-po misy shifra kely hoe fahafoizana. Amen. Moa tonga dia atomboko izany ilay izy Générosité ny temantsika androany dia ohatran'ny hoe be dia be ilay zavatra tato anatiko ho tenenina tanatin'ilay izy atomboko tsika amin'ny andininy fahaenina hoe izay mamafy kely ozy izy dia kely no jinjany fa izay mamafy be dia be kosa no jinjany. Ohatran'ny hoe ny hanombohako anazy angambany dia tenin'Andriamanitra izany no miteny hoe mamafy ozy izy ilay manome. Dia misy an'izay fomba fisainana izay izany rehefa manome ohatran'ny hoe misy zavatra esorina avy aty aminao dia lasa ny olon-kafa. Dia ohatran'ny hoe mijanona hatreo ilay izy. Mijanona hatreo ilay izy hoe tsara izany ilay manome honorable ilay izy action noble ilay izy Ohatran'ny hoe izay. Dia mahatsiaro ianao inona izany ilay voaraiko, inona izany ilay avantageko izaho manome amin'izay action ataoko izay. Dia ilay mieritreritra ohatran'izay izany tsy hoe ratsy satria amin'ny zavatra rehetrarehetra biblika mihitsy ny hoe misy conséquence ny zavatra rehetra izay atao. Mirécompenser ny zavatra tsara Andriamanitra dia manafahy ny zavatra ratsy. Dia ilay teny mihitsy izany hoe mamafy nisy tezara kely an'izao zavatra izao izany hoe izaho izany taloha tena tiako ilay manome, tiako ilay hoe manino ity ilay miinvestira vola izany, tsy hoe miinvestira moa izany ilay manome vola hampandrosoana ny hafa sy ohatran'izany. Dia ozy aho mantsy an-tompo tamin'izany hoe Jesosy tena amin'ny fahatsorana tanteraka ny hanomezako an'ilay izy fa tsy maninona na tsisy récompense ary na ohatr'izao na ohatr'izao. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia tsikaritro hoe dia nisy taona amin'izay niteny an'izao tamin'ny tompo hoe Jesosy izaho manome foana tsy hitako hoe nitondra nanan-kaiza ilay izy, inona mba vokatr'izany fanomezako izany fa ohatran'ny hoe mahatsiaro izany ianao hoe ritra fotsiny any anatinao dia ny olona mifaly mahazo fa ianao izany ohatran'ny hoe mankaiza ao anatin'ilay izy. Dia nisy boky izay moa vakiako nosoratany Kenneth Hagin hoe tsy adidiko ilay titran'ilay izy fa resaka finance ilay izy izany, resaka hoe finance ara-baiboly moa izany dia niteny an'izay izy hoe tsika hozy izy rehefa kristiana dia ohatran'ny hoe misy an'izay notion izay hoe ohatran'ny hoe mila ohatran'ny hoe ara-panahy ny miaina anaty fahantrana. Dia nefa ilay boky moa izany no nampianatra an'izay zavatra izay hoe ara-baiboly hozy izy no hoe misy an'izay hoe fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao misy an'izay prospérité abondance. Dia ianao hozy izy mila réclamenao izay zavatra izay hoe ho eo amin'ny fiainanao.
de za ozy izy nanana zao ohatrany hoe na zavatra droit-nao zany zavatra zay de nefa navotsotro le izy de lasa angalarin'ny fahavalo de tonga saina be zany tam'le izy hoe zay mihitsy le zavatra nahazo anahy hoe ianao zany ten'Andriamanitra miteny hoe mamafy ianao rehefa manome zany hoe misy récolte zany ao aloha ao préparena ho anao rehefa mamafy ianao fa rehefa miteny ianao hoe avotsotro le izy na tsy manana an'izay mentalité zay ianao hoe miandrandra an'izay zavatra zay zany hoe miandrandra an'le récolte ho avy de angalarin'ny mpangalatra le izy de lasa tsy mahazo an'le récompense tokony ho azonao ianao de nanomboka teo am'izay aho zany de mibebaka hoe Jesosy a fona hoe navotsotro fotsiny comme ça le izy nefa zavatra tokony hanaly izy a lasa nahatonga na ohatrany hoe nangidy taminao indray le izy avy eo hoe fa maninona tsy mahazo récompense sy ny sisa de nanino ty nireklameko le izy hoe zay zavatra rehetrarehetra nangalarin'ny fahavalo a ny tenin'Andriamanitra milaza hoe onerako izy izy ny taona lany valala de mba oneran'Andriamanitra daholo anie zany rehetrarehetra zany ho anatin'le izy de hitako aloha zany hoe na le fomba fisainana misy fotoatran'izay a na fiainako de hitako hoe nisy zavatra niova tao anatin'le izy rehefa hoe nanana an'izay attitude zay aho zany hoe miandrandra hoe izy valiny ty zavatra ty ohatran'le le ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana angamba izay hoe zay manome ho an'ny manitra ozy izy de ho an'ny malahelo ozy izy de mampindrana an'i Jehova de tato aoriana moa zany karazana ohatrany hoe vazovazo zari-tena ataoko amin'ny atao an-trano le izy hoe rehefa le mandeha mivoaka de hoe manome ho an'ny manitra sy ohatran'izany de izy andraso aloha ampindrana kely an'Andriamanitra zany ampindrana kely an'i Jehova de rehefa sady le izy zany ohatrany hoe manazatra an'le sainao mihitsy ianao hoe ty zavatra ataoko ty a investissement ty fa tsy hoe perte fotsiny aho manao an'le izy tsy hoe miaina fotsiny eto an-tanako rehefa manao an'le izy a de ny zavatra tsikaritro de hoe ianao rehefa mampindrana an'i Jehova de izy mamerina avec intérêt ohatrany hoe nisy taona zao a 200 sy 500 nomeko rehefa le ohatrany hoe manome manitra na ohatran'izany de nefany a Andriamanitra tena hoe pourvoir amin'ny besoin-ko rehetrarehetra tsy vitana hoe 200 sy 500 le besoin fa tena hoe manome foana izy a hitako hoe mirécompenser be an'le manome mi-honorer an'le fonao izy zany hoe anao manome de zay ny anankiray zavatra ray voalohany tiako zaraina tsy haiko hoe misy zavatra ampiana ve ianao sa hoe tonga de tohizako aloha azafady Tainy Jesosy zokasana tonga de tohizo aloha ok ary de ny zavatra anankiray manaraka tiako zaraina le andiny fafito eny e bon hoe ozy izy hoe aoka ny olona rehetra hoe samy hanao arak'izay niny fony avy a tsy amin'ny alahelo na faneriterena fa ny mpame amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra de avy eo izy Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra de ary amin'le andininy ery ambany izy a miteny hoe Andriamanitra manome voany mpamafy a sy ny sisa de abe voa afafinareo izy ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo de hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsi-po na hoe ny fahafoizana de ny zavatra voaraiko tanatin'le izy zany hoe important amin'Andriamanitra le hoe faly ianao zany manome fa tsy hoe teriterena ianao hoe voatery ianao hoe mila manome hono de ohatrany hoe feritraina be ianao zany anatin'le izy e de rehefa hoe le zavatra omenao zany hoe amin'ny fifaliana zany ny hanomezanao an'le zavatra de ny vokatr'izay zavatra zay de omen'Andriamanitra ny oniny ianao izy izy mba hanananareo ny oniny amin'ny zavatra rehetra hoe misy ahoana re zany ilazako an'izany hoe ohatrany hoe ty zany le besoin anao de omeny zany le besoin anao e de omeny plus de eo aloha de fa rehefa ozy izy hoe zay manome voan'ny mpamafy a abe ny voa afafinareo ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo a rehefa hoe eo amin'le stady fotsiny ianao zany hoe tsy mionona ianao zany hoe tsy terena fotsiny a fa ok ary zany aty fotsiny zany nomeko a hatreto zany le mba mahafaly anahy manome anazy de fenon'Andriamanitra ny besoin anao fa rehefa hoe manome Andriamanitra zany hoe ty ara misy vo plus indray hafahafa manome hoe plus omeno de may mitombo le vo omenao may mitombo le vo hafahafinao de iny ozy izy mampanankarena anao a amin'ny zavatra rehetrarehetra
lasa tsy eo am'le stade le hoe le juste le juste le ilaina fotsiny zany sisa fa mitombo ianao hoe miha-manan-karena amy zavatra rehetra hoe na resaka bon rehefa hoe zavatra rehetra moa zany de na resaka ara-bola io na materiel io na émotionnel io na spirituel de ohatriny hoe nanaitra anazy zany zay zavatra zay hoe ianao zany a raha ohatra hoe mahatsapa hoe mbola eo am'le stadiny le hoe tena hoe le strict minimum ny anananao, juste les besoins anao ny anananao de mety efa Andriamanitra miantso anao le izy hoe ampitomboy le vola, mangatahana na hoe ampitomboy le vola satria Andriamanitra manome an'le vola afafy de ampitomboy foana le izy satria ino izy izy no mahatonga anao hoe miha-manan-karena amy zavatra rehetrarehetra de ohatriny hoe mandinika ny fiainako manokana zany zao a satria manko tamin'ny hariva teo zany nandinika an'io de ohatriny hoe tonga saina zany aho hoe za zany mahatsiaro hoe amy lafiny sasany a tena manan-karena ny fiainako spirituellement zany surtout zany azoko lazaina hoe tena nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana mihitsiny fa misy lafiny sasany zany hitako hoe mbola tsy manan-karena amy zavatra rehetra de ohatriny hoe hitako hoe Jesosy efa mi-pousser le izy hoe ampitomboy le mangatà hoe ampitombo an'le voa Andriamanitra misy ohatriny hoe te hizara kely fotsiny a ny expérience anay sy Jaune zany personnellement tanatin'le izy hoe nisy fotoana zany tsy tadidiko moa inona nitombohan'iny zavatra iny fa nisy fotoana zany zay nideside hoe hitombo am'le hoe manome de tsy hoe zay sendra misy eny an-tanany eny fotsiny de hoe iny zany omena mahantra fa hoe andao tena hanokana mihitsy tsika hoe caisse anankiray a de zay vola miditra de misy vola atokantsika makao a hoe hanomezana de io zany hoe hanomezana hoe mety hoe mahantra eny an-dàlana, mety hoe ny olona sahirana fa aussi hoe raha misy olona zany hitanay hoe misy zavatra ilainy a tsy voatery hoe mahantra le olona fa hoe misy besoin fotsiny izy de zay zany te hanome de miainga avy ao amin'io caisse io zany ny hanomezanay de rehefa nideside an'izay zavatra zay zahay mbola 0 ariary tanatin'le caisse a de tonga de nisy intelo ny sesy raisiko noty mihitsy zay zavatra zay satria za hoe tiako marquena le izy hoe Andriamanitra zany mi-honorer an'le izy tonga de nisy intelo ny sesy nisy vola betsabetsaka tonga de ohatriny hoe hitako mihitsy hoe Jesosy miteny le izy hoe mahafinaritra anahy le ohatriny hoe mahafalo ny foko le dingana andraisinareo hoe tsy ohatriny hoe ohatran'le nitenenin'i Jesosy hoe nareo le mpanan-karena reo hozy izy a c'est juste ohatriny hoe zay efa mihoatra ambokambony no omenareo fa le mpitondra tena zany hoe tena consacré ny quantité somme ngeza mihitsy zany le fanomezana de ohatrohatran'izay moa zany le izy a raha Ohatrany hoe tiako hidirana kely zay zavatra niteneniny tena tamin'ny farany zay satria zavatra tena nietudieko mihitsiny le izy le resaka hoe mpitondra tena amin'ny teny frantsay moa zany le izy tena teneny mihitsiny hoe le mpanan-karena hozy izy le superflu hozy izy ny nomeny zany hoe ohatrany hoe karazany hoe vola hoe genre hoe tsy tena hoe ampiasaina zany fa hoe zay ambokambony eny fotsiny de iny nalefany teo fa le mpitondra tena hozy izy le nécessaire zany hoe le zavatra tena hoe mbola ilainy iainana de tamin'iny mihitsiny nakany zany tanatin'le izy de hitako hoe nitouchen'ny fon'i Jesosy mihitsy le izy tamin'izay satria ohatrany hoe le olona zany efa dans le besoin de nefa mbola le vola le ampiasainy iainana iny mihitsiny no sacrifiany hoe omena an'Andriamanitra tao anatin'le izy de ny zavatra hitako koa anankiray a hoe amin'Andriamanitra tena important be a ny mpitondra tena, ny orphelin de ny étranger a de ny pauvre reo zany hitako tena hoe important amin'Andriamanitra hoe karakaraina anatina communauté anankiray de nisy fotoana zanak'Israely tena hoe nahazo jugement mihitsiny satria reo karazana olona reo zany tsy nikarakaraina zareo de tezitr'Andriamanitra tanatin'le izy de hitako hoe mikasika ny fon'Andriamanitra le izy rehefa ohatra hoe mikarakara an'reo zany de ny zavatra anankiray koa hitako hoe indraindray antsika anatin'le izy rehefa hoe manome de ohatrany hoe ao anatin'izay mihitsiny hoe superflu hoe izy moa zany somary mampalahelo any fa zay moa zany le toe-tsaina am'izao indraindray hoe
ohatra hoe misy arizato madio be ohatra na roanjato madio be de aleo iny stockeko tsara anaty baiboly a de iny no ataoko rakitra sy ny sisa na hoe omeko mantra de nefa le izy a raha ny tena marina misy an'le teny iny manko le hoe aiza moa izy teo hoe niteny zany Jesosy tanaty izy hoe noana hozy izy a de nomena hanina, nangetaheta de nomena rano a, ny vahiny a de nampy an-trano a, tsy nanan-kitavy a de notafiana, de narary de notsaboina gadra de novangina. De avy eo nanontany le olona hoe taiza ianao no hitanay ohatr'izany? De hozy izy hoe zay nataonareo tamin'ireo kely reo izy de tahaka ny hoe nataonareo aminahy le izy. De antsika zany rehefa ohatra hoe mi-prendre soin reo karazan'olo reo a de ohatran'ny hoe amin'Andriamanitra mihitsy tsika no manao an'le zavatra. De ny zavatra anankiray koa misy an'le teny iny hoe ahoana ozy izy ny fomba hitenenanareo hoe tia an'Andriamanitra nareo raha ohatra ka hoe ny rahalahinareo ara ny tsy tianareo de ohatr'izay mihitsy le izy hoe ohatrohatr'izay moa zany le izy hoe rehefa ohatra tsika mampiseho an'le izy hoe reo madinika reo a tiantsika de ohatran'ny hoe zay zany ny zavatra hita maso de afaka ohatran'ny hoe prouver zany zay hoe tsika koa tia an'Andriamanitra satria reo tian'Andriamanitra de karakaraintsika le zavatra tian'Andriamanitra. De ny anankiray a ny sakrifisy moa zany taloha de tenenina foana hoe zay tsara indrindra le izy, raisina le ondry zay tsara indrindra, le ondra matavy de iny ozy izy rehefa le dorana le izy de mahafinaritra an'Andriamanitra zany le odeur an'iny graisse iny satria iny zany ohatran'ny hoe partie tena hoe tsara am'le lô zany. De antsika zany tokony hanana an'izay fomba fisaina an'izay foana anatin'le izy hoe rehefa manome a de ny tsara indrindra, rehefa manome a de le partie premium satria tsika zany rehefa manome de tsy hoe manome ho an'le olona fa manome ho an'Andriamanitra. De ny olana manko am'zao koa ndraindray ohatran'ny hoe manana an'izay fomba fisaina an'izay hoe raha manome an'ty olona ity aho zao de ataony inona le izy de mieritreritra be an'le conséquence hoe sao de anaovany zavatra anona fotsiny le izy na hoe anaovany an'izao fotsiny fa nefany a le izy zany samy manana ny responsabilité-ny foana anatin'le izy hoe anjarantsika manome fa zay anaovany anazy ihany a anjarany entre anazy sy Jesosy indray le izy fa tsika tokony hanao an'le izy arak'le asain'i Jesosy atao zany anatin'le izy de Ohatran'ny hoe miteny an'le resaka hoe manome ny tsara indrindra sy le hoe zay zavatra ilainao no omena de zay mihitsy zavatra voaraiko tam'le andiny fahafolo ato le hoe Andriamanitra hozy izy zay manome voan'ny mpamafy sy mofo hohanina de misy fotoana zany a zay le hanina moa zany hoe ny voa afafy de ny mofo hohanina hoe rehefa ohatran'ny hoe manome vola Andriamanitra zany e de misy mizara ohatran'izay mihitsy le izy zany hoe misy partie am'ty a tokony investisenao hoe afafinao zany hoe omena de misy partie am'ty a hohaninao hoe iainanao de ohatran'ny hoe zay fotsiny tenenin Jesosy anatin'le izy hoe fa ndraindray koa nefany aho izy mitaky hoe misy an'le tenin'Andriamanitra hoe mizara ny mofony amin'ny malahelo hozy izy de hitanareo ohatran'ny hoe important amin'Andriamanitra mihitsy le hoe zavatra tokony hohaninao iny, tokony hasoanao iny, tokony hanao iny de nefany hoe angalanao le izy hoe ao ara fa itsy misy olona tsy manana mihitsiny. Ianao manana mofo ohatran'ny hoe manana mofo iray a, izy tsy manana mihitsiny de mba samy manana tapany ohatra na hoe na tsy haiko zany zay le quantité de ohatran'ny hoe tsapako be fotsiny zany anatin'le partage zay hoe misy an'izay fo zay fotsiny any anatin'Andriamanitra hoe marary zany any anatiny hoe mba te hahita an'le hoe manome sacrificiel izy de le izy a tsy te haneritery anao izy hoe tsy te hi-force anao izy hoe tsy maintsy fa ny an'Andriamanitra zany manome an'le farany ambany fotsiny izy hoe ty zany mba farafaharatsiny zany mba ty e de mba tsy hifaneriterena le izy mba hoe mba zay zany mba faly nareo manome zay nahatonga an'le hoe le voa afafy fa nefany a tian'Andriamanitra tsika hitombo am'izay zavatra zay hoe le hoe na de sakrifisy ho anao ary le izy de hoe mahafaly anao le manome an'le izy hoe ohatran'ny hoe tsy haiko fa za zany zay fotsiny zavatra nianarako tao anatin'izay tsy haiko
quelque temps zay hoe ny intercession sy ny générosité de zavatra zay andraindrain'Andriamanitra hoe tsy miandry directive ianao vao mandeha le izy fa hoe ianao mihitsy ny fonao mihitsy ny hoe ay za mba te hanome za mba te hanao ohatran'izao de Andriamanitra no midiriger anao avy eo hoe ay ty ary ty ary ny vola raha hoe te hanome ianao fa tsy hoe miandry ianao zany hoe tokony hanome ve za de hoe Andriamanitra no misisika hoe manome azy fa maty zany tsika tombo am'le hoe le toetran'Andriamanitra anisan'ny tena base ny toetran'Andriamanitra mihitsy ny générosité le hoe hitanareo le hoe tsara izy fa sady mpanao tsara Andriamanitra manome fahasoavana manome famindram-po verina foana zany hoe anisan'ny zavatra hoe tokony hiderana an'Andriamanitra de important aminazy le izy hoe zay le hoe tokony hanahaka an'Andriamanitra sika tahaka ny zanaka malala ozy izy hoe raha ohatra hoe dadanay zao kely maso de za nefa be maso be nefa mamanay ohatra tsy be nefa mamanay ohatra tsy be maso de tsy normal le izy hoe fa maninona tsy mitovy amin'ny dadanay tsy mitovy amin'ny mamanay de ohatran'izay koa le izy hoe dadantsika any an-danitra zany tena hoe généreux be izy de tsy normal tsika raha en tant que hoe zanany no hoe tsy raha hoe mahidy hoe tsy généreux hoe mafy be amintsika le manome de ohatrany hoe tsy haiko na mbola te hanohy zara aloha ianao na ohatrany hoe te hivavaka zany anatin'le izy hoe amin'izay zavatra vao resaka teo zay aloha hoe le fontsika mihitsy zany hitombo amin'izay attitude ana hoe manome surtout hoe sacrificiellement zay Tomboko efa zay misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny zao live zay misaotra Jesosy ny amin'izay message zay niteninao zay hoe tianao mahafinaritra anao Jesosy mahita anay hoe manome mahafinaritra anao mahita anay hoe généreux afaka Jesosy mba tena hoe ianao ny hanova ny fonay raha ohatra Jesosy tena hoe mbola ao anatinay Jesosy le hoe sahirana zay am'le manome hoe ohatrany mbola misy zavatra ohatrany hoe manohatra be any anatinay am'le manome afaka Jesosy tena hoe ho brisenao zany zavatra zany de ho soloinao fo nofo Jesosy le fo vato aty anatinay mba ahafahanay tena hoe manana fo généreux Jesosy manana fo tena hoe faly rehefa manome manana fo tena hoe faly Jesosy rehefa omenao occasion zay hoe afaka manome de afaka Jesosy tena hoe ianao nampitombo anay ao anatin'izany générosité zany de mivavaka koa Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy zay tena hoe efa nanome mba tena hoe ianao Jesosy ny ampiseho anazy hoe tsy very maina Jesosy le ezaka rehetrarehetra zay efa natao hoe tsy very maina Jesosy le don rehetrarehetra zay efa nomena fa tena hoe ianao le Andriamanitra mamaly an'le izy ianao Jesosy le Andriamanitra mampitombo an'le vonafafy de mivavaka tena hoe ho tonga Jesosy le fruit rehetrarehetra zay tokony ho azon'izany olona zany Jesosy tamin'izay vo rehetra efa nafafy de misaotra anao zay Jesosy amen. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teninao androany zapako hoe te hampitombo anay indray ianao te hampitombo anay ianao amin'ny fitoviana endrika aminao de miantso anay ianao hitombo amin'le générosité afaka Andriamanitra hoe omeo anay le attitude tena hoe hanome afaka hoe ampatsiaovanay foana Jesosy hoe rehefa manome zay de misy mistôke ohatrany hoe vola any amin'ny banky fa any amin'ny bankin'ny lanitra le izy de ho arotsaka ao aminay amin'ny fotoanany le zavatra rehefa tonga ny fotoananao afaka hoe en plus hatsiaro an'izany de hiandrandra an'izany Jesosy fony aminao zay Andriamanitra amin'ny anaranay tsirairay zay rehetra hoe nanome de nefa ohatrany hoe navotsitra tany fotsiny le izy fa tsy niandrandra an'le récompense avy aminao satria endrika tsy finoana zany ohatrany hoe ataonay ny tokony ataonay fa tsy mino zay hoe ianao fidèle amin'ny teninao hoe mamaly fity zay mazoto mitady azy ianao mamaly fity ny tsirairay araka ny asany ianao afaka Andriamanitra hoe fonany amin'izany de amin'izao fotoana izao zay mibebaka de réclamenay hiveriny aty an-tananay zay zavatra rehetrarehetra zay namenay tena hoe zay récompense rehetrarehetra tokony ho azonay vokatry ny fanomezana vokatry ny famafazana de tononinay zany amin'ny anaran'i Jesosy miala eny an-tanany fahavalo zany fa miverina aty an-tananay zany de Andriamanitra mampitombo an'izany afaka ihany koa Andriamanitra hoe ny olona tsirairay zay tena hoe mafy be aminazy le manome tsy haiko Jesosy hoe inona mahatonga an'le ianao tsy haiko ohatrany hoe mahatsapa zany hoe misy question na confiance le izy hoe matahotra hoe raha manome de tsy misy intsony ao an-tanana
misy an'izay attitude zay hoe miaina foana tanatin'ny fotoana ela hoe ianao no mitady izay zavatra ilainao fa tsy mahatsapa an'ilay hoe Andriamanitra ny pourvoir. De mety hoe zavatra niainana tao anatin'ny tokantrano zany na hoe niainana rehefa nialehibe hoe sahirana be mitady. Mivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra hoe tena hanasitrana ny fo maratra rehetra ianao fo traumatisé rehetrarehetra vokatr'izany mba hoe hampianatra an'izany olona izany ianao manomboka izao fotoana izao hoe ianao no mi-pourvoir ny besoin anay. Rehefa manome zay de vao may ianao haingana be manome anay. De mivavaka hoe mba hoe hitombo izay Andriamanitra amin'ilay fanomezana. Afaka hoe ho an'izay olona rehetra manana fo te hitombo amin'izany de aoka tena araka ity teny ity hoe Andriamanitra manome ny voafafy sy ny mofo hohanina. De mba hahita an'izany izy Jesosy hoe iny tokoa fa nanome vola ianao de rehefa hanome an'ilay vola ianao de mba ho fidèle izay hoe tsy hampiasa an'ilay izy amin'ny besoin anay indray fa hoe tena hoe hanokana an'ilay izy hoe ity zany vola omena. De misaotra anao zay Jesosy amen. Zahady. Ie, nisy zavatra anankiray koa hitako hoe mahafinaritra ihany anatin'ilay izy moa zany hoe conséquence an'ilay fanomezana indray zany ity ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:4 sy vakiana ilay izy. Asan'ny apôstôly 10:4 le tapany faharoa hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao de tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ty tantara ty zany tantaran'ny Cornelio. De Cornelio zany mpivavaka tsara hozy izy sady natahotra an'Andriamanitra izy de nanao fiantrana be tamin'ny olona zany hoe izy zany tena hoe tia manome. De eo ambany izy miteny hoe iza moa zany ty miteny ty? Nahita anjely izy zany de le anjely no niteny tamin'ny hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao izy de efa tafiakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tao anatin'ilay izy zany le vavaka nataony sy le izy le généreux de lasa tsarovana izy tanatin'le situation. De hitako hoe encouragement ho antsika le izy am'le fanomezana hoe tsika zany rehefa manome de hitan'Andriamanitra manokana ianao anatin'le izy rehefa misy situation zany ohatrany hoe mety hoe manahirana na hoe misy zavatra ohatra mety ilainao de hitan'Andriamanitra manokana ianao satria ianao zany miala anatin'le lohan'le olona rehetrarehetra zany ianao satria ianao nanao zavatra mihoatra noho ny olona rehetrarehetra. Hitanareo ohatra ny tamin'ny Zakaiosy. I Zakaiosy zao le nanao zavatra mihoatra noho ny olona rehetrarehetra de hitan'Andriamanitra izy de ohatr'izay mihitsy le izy hoe tsika rehefa manao an'le fanomezana zany rehefa tena généreux tsika de hitan'Andriamanitra iny zavatra iny de aveo moa zany Zakaiosy tamin'izay tena hoe nitsofoka tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy de nanova ny fiainany. De ohatr'izay mihitsy ny tiako hoe tononona ho antsika tsirairay avy anatin'ilay izy rehefa généreux tsika de tena hoe Jesosy niditra ao anatin'ny fiainantsika de hanova ny zavatra rehetrarehetra zay handraindraintsika anatin'ilay izy hoe tokony hiova. Zaho zany ohatran'ny hoe manana témoignage kely anatin'izay zavatra izay hoe zahay zany hatramin'ny mbola kely de nampianarina foana hoe le principe an'le manome ny ampahafolo-karena ho an'Andriamanitra ohatran'ny hoe efa d'office zay zavatra izay raha ny tokony izy de hoe manome ho an'ny mahantra. De zaho zany ohatran'ny hoe niezaka fidèle foana tamin'izay zavatra izay sak'izay hatramin'ny vola kely indrindra zay tonga taty amiko de nanome ny ampahafolony foana. De rehefa ohatran'ny hoe rehefa kelikely le vola zany de ataoko mihoatra an'le ampahafolony le izy satria ohatran'ny hoe menatra zany hoe kely be zany vola omeko zany raha hoe ohatran'izay. De ankoatran'izay moa zany le efa notantaraiko teo hoe rehefa misy occasion hoe ahafahana manampy ny hafa misy hoe vola rehefa misy vola miditra aminahy zany de
de nanana an'izay toe-tsaina zay zany za zany tsy mba nanana ambition personnelle mihitsy surtout tam'mbola kelikely ataoko hoe hatreo amy début vingtaine teo angambany de rehefa misy vola miditra aminahy de lasa ohatry ny hoe omeko zarazaraiko am'izay besoin-ny hafa foana le izy de marina fa hoe nisy grande partie tam'izay zavatra tokony hoe récompense azoko de ohatry ny hoe teo an'eo zany tsy azoko satria navotsotro ohatran'izay le izy fa nefa Andriamanitra fidèle foana tanatin'le izy de zavatra tsikaritro tsy mbola nisy mihitsy hatramin'izay niainako hoe niasa mafy hoe tena hoe nila niasa mafy hoe la sueur de nos fronts zany hoe niatsembohan'ny tavanao no hinananao fa hoe ohatr'izao foana le izy le asa moramora zany nahazoana an'le izy de ohatry ny hoe miasa zavatra tsy de tena asa henana be de nefa vola be ny azoko de ohatran'izay foana zavatra niainako nandritran'ny depuis ny andro voalohany niasako hatramin'izao de efa elaela taty aoriana le izy vao tonga saina hoe oay resaka vola zany ohatry ny hoe ohatran'izao le zavatra niainako de nampahatsiahy vonjy Jesosy anahy le izy hoe satria ianao fidèle hozy izy tam'le resaka manome zay hozy izy no nahatonga ny zavatra iny le anisany manafaka antsika am'le ozina tao amin'ny sahedena zany le oziny hoe niatsembohan'ny tavanao no hinananao rehefa hoe manome anao hitanareo fanaraka am'ty teny ty mihitsy le izy hoe Andriamanitra mampanankarena anao amin'ny zavatra rehetra rehefa manome anao anisany clé mihitsy zany le izy hoe tsy mila mangataka ianao na hoe mila hoe manao effort be ianao na ohatran'izay tsy mila miasa ilaina foana miasa satria zay ny ten'Andriamanitra hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana fa rehefa mazoto manome ianao de ohatry ny hoe misy tonga ho azy eo omen'Andriamanitra ho anao rehefa misy besoin ianao de ohatry ny hoe indraindray ianao na tsy mangataka ara de misy tonga ho azy eo ohatry ny hoe manino ty mameno an'izay besoin anao zay de ohatry ny hoe tiako hampaherezana antsika le izy hoe mahafinaritra le manome reto misy zavatra raisinao anatin'le izy long terme le fomba fisainana zany anatin'le izy fa tsy ohatry ny hoe zavatra tsy ohatry ny hoe mahita an'le manque eo an-tananao fotsiny ianao zany anatin'izay azafady ohatry ny hoe tapahako ny ananao de efa presque efa tapitra koa moa zany fa nina moa te ohatran'ny hoe tiako tsindriana kely fotsiny ny importance an'le resaka manome zany satria ty zavatra ty zany ohatran'ny hoe somary nahagaga kely anahy ihany le izy hitanareo zany Paul zany tamin'ny vao avy niova fo de naka fotoana izy aloha nianarana de après izy tsy tena hoe nanana fotoana niaona tamin'ireo apôstôly zany de efa niasa nitory filazantsara sy ny sisa izy tany amin'ny Gentlis de après afaka 14 ans de niaona am'izay zany Paul de Petera de John de Jacob de ny zavatra nitranga de niaproven'zareo aloha zany le izy hoe Paul zany tena hoe any amin'ny Gentlis de ry Petera zany aty amin'ny Jios no ny domaine de aveo nahazo recommandation manokana Paul aveo hoe aza adino ozy izy reo mahantra ao amin'ny Galatiana 2:10 moa zany misy an'izay de hitako hoe somary an'ala izy hoe ianao zany i Paul zany teo efa ohatran'ny hoe 14 ans d'expérience izy zany tanatin'io de recommandation azony de hoe aza adino mahantra de hitako hoe anona zany izy hoe important zany izy matoa tena hoe zay zavatra zay spécifiquement no niresahan zareo tanatin'le izy hoe aza adino mahantra de ohatry ny hoe misy zavatra voarahiko zany anatin'izany hoe indraindray ianao zany rehefa surtout anatin'ny domaine ny hoe ara-panahy manao zavatra ara-panahy de ohatry ny hoe mieritreritra ianao efa vita an'le zavatra spirituel zany le contribution anao zany hoe satria za efa mivavaka ho an'ny hafa za efa mitory teny za efa mitory filazantsara de ohatry ny hoe efa nigoavana entre guillemets zany indraindray zany misy ohatran'ny somary misy an'izay mentalité zay efa nigoavana indrindra ary zany ny ataoko efa nifamezana lehibe indrindra de Jesosy le omeko de ohatry ny hoe tsy tokony hanao an'izany intsony ve za de nefa ny ohatry ny hoe mandray be zany anatin'izany le hoe témoignage entre guillemets zany témoignage ny Paul zay hoe na firy taona ianao tanatin'ny fanompoana an'Andriamanitra important be amin'Andriamanitra foana le manome en nature mihitsy zany hitako hoe
Mikanto be ilay hoe resaka hoe sakafo hohanina, ino ty akanjo tafiana, vola sy tsy haiko izay zavatra besoin hoe matériel an'ny olona de ohatrany hoe te hivavaka koa za an'izay zavatra izay a. Inona moa ilay zavatra niresahantsika juste talohan'izay teo? Le hoe tsarovana manokana ianao rehefa manome a, de le hoe tsy tokony hadino ilay manome na de efa manao an'ilay zavatra ara-panahary ianao. Ohatry ny hoe ianao te hivavaka kely alohan'izay de alohan'ny hanohizana an'izay tohany indray raha ohatra. Jesosy io misaotra anao zany amin'izany fampianaranao anay izany indray a, hoe misy plasy manokana ao am-ponao ho an'ny olona izay tia manome. Mahatsiaro izay Jesosy hoe Corneille io tsy olona hoe kristianina fa olona jentilisa, olona ivelany izany raha dinihana. De nefany a niakatra teo anatrehanao hanitra ankasitrahana ny fanomezana ny vavaka nataony a, ny fanomezana izay fiantrana izay nataony. Ohatry ny hoe mahatsiaro fotsiny a, tsy haiko Jesosy raha misy olona izay hoe tsy tena mbola hoe entre guillemets mivavaka be eto manatrika an'izao live izao a, de nefany a manana an'izay fo izay izy hoe tia manome. Vavaka Jesosy hoe mba ho affirmenao anazy Andriamanitra hoe tsy hoe akory hoe tsy olona mivavaka be akory ianao de hoe tsy important amin'Andriamanitra, hoe tsy hitan'Andriamanitra zavatra tsara izay efa ataonao. Vavaka Jesosy hoe ho an'izany olona izany a mba nohony amin'ny izay mety hoe vavaka efa ataony a sy ny fiantrana rehetra izay efa ataony a, de mba ho tsarovana manokana ny aminy de hanisy percée spirituelle spéciale ho an'ny fiainana ianao amin'izao fotoana izao a. Tena hoe nohony amin'ny zavatra izay rehetra izay efa nafafany. De mba hoe handefa ny anjelinao ianao handefa ny anjelinao ianao, handefa ny mpanomponao ianao a, tena hoe hitondra anazy eo amin'izay plasy, amin'izay position izay tena hoe tianao hahatongavany eo aminao. De vavaka hoe ho anay tsirairay avy ihany koa a, izay efa miezaka hoe fidèle amin'ilay manome a, mba hoe hampahery an'ny tsirairay ianao anatin'izany hoe mahatsiaro miakatra ho hanitra ankasitrahana ao anatrehanao izany de mahatsiaro anay ianao, mahatsiaro manokana an'ilay olona ianao hoe na tsy mangataka ary misy zavatra any ambadika any izay tsy takatry ny sainay hoe zavatra ilainay na zavatra hoe tokony ho anay. De nefany a nohony amin'ny fanomezana, nohony amin'ny famafazana, nohony amin'ny fiantrana izay ataonay a, de efa préparenao manokana ho anay izany. De vavaka Jesosy hoe mba ho fampaherezana ho an'ny tsirairay izay efa manome anay izany a, sy ho an'izay olona mbola misalasala ihany koa mba tena hoe hi-encourager anazy hoe izany anie lay izy rehefa manome. De misaotra anao koa zany amin'ny fampianaranao anay hoe tsy marina hoe important ny zavatra ara-panahy, ny mivavaka ho an'ny hafa, ny mitory filazantsara sy ny sisa sy ny sisa, fa nefa tsy ambanin-javatra ilay manome ao anatrehanao. Vavaka Jesosy ho anay indrindrindrindra izay olona hoe efa mandroso lalina amin'ilay fivavahana, fanarahana anao a, mpanompon'Andriamanitra, mba hoe hatsiaro an'izany izay hoe tsy hoe vitan'ilay hoe mivavaka fotsiny ilay izy, tsy hoe vitan'ilay hoe manompo anao fotsiny ilay izy fa important ilay hoe manome en nature en espèce a, amin'izay zavatra hoe ilain'ny olona. De mba hitombo amin'izany foana anie izay Jesosy a, de misaotra Tompo, amen. Jesosy moa vavaka Jesosy mba tena hoe hanana an'izay toe-po izay Jesosy hoe hanome ny tsara indrindra, hanokana ny tsara indrindra ho anao a, mba tena hoe rehefa manome zay Jesosy de tena hoe hanana an'izay toe-po izay koa hoe tahaka ny hoe manome anao zay Jesosy rehefa manome ny mahantra. De mivavaka Jesosy mba tena hoe ianao no hampitombo an'izay toe-po izay aty anatinay Jesosy a, ahafahanay Jesosy tena hoe manokana ny tsara indrindra ho anao satria ianao Jesosy ilay mendrika ny tsara indrindra. De misaotra anao zay Jesosy eo, amen. Amen. Misy zavatra ohatran'ny hoe henoko fotsiny tanaty vavaka teo de tiako zaraina kely ilay izy. Hitanareo ilay andiny fahasivy hoe araka ny voasoratra eo izy a, na mafy izy, eny nanome ao malahelo a, ny fahamarinana maharitra mandrakizay. De misy zavatra ohatran'ny hoe ampahatsahivon'i Jesosy anah fotsiny Matthieu 4:9, tandremo moa izy mba tsy andiny voalohany, tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo mason'ny olona ahitana izany, fa raha tsy izany de tsy manana vali-pitia amin'ny Rainareo izay any an-danitra ianareo. De ino ity?
ohatran'ny hoe te tsapako fotsiny zany le izy te remarque kely an'izay Jesosy hoe tandremo arany rehefa hoe hanomboka zany ianao hanome de le motivation important foana. Tsy hoe hanome aho zany de miseho mason'ny olona rehetra ty za le tena manome. Io zany le ohatran'ny hoe le motivation anao hoe ho hitan'ny olona rehetrarehetra iny zay fa nanao don an'zao, iny zay fa nanao an'zao. Hafa zany le hoe mandefa an'le vidéo ianao mba ho hitan'le olona zay nanohana ministère anao hoe tsy lany laninao fahatany le vola. De hafa le hoe asehoko eto amin'ny sary eto, asehoko eto anatin'ny olona rehetra eto mba ho hitan'ny olona le izy hoe za nge tena généreux, za nge tena zao. Le izy moa zany mety hoe action anankiray mitovy fa le motivation foana mitondra anazy hoe motivation anao ve hoe te hisehoseho sa hoe sincère io anaty an'Andriamanitra hoe te hanome. De ohatran'ny hoe te hitako hoe fampitandremana ho antsika zany le izy hoe mila mitandrina satria raha ohatra hoe ny an'Andriamanitra zany misy an'izay hoe ny fahamarinanao hozy izy no tsarovana mandrakizay ohatratr'izay le teny teo. Fa nefa raha ohatra le izy ataonao hisehosehoana de efa azonao le valim-potianao de tsy ohatran'ny hoe tsy misy récompense fanampiny ho azonao intsony zany le izy satria efa ny olona ary zany efa ohatran'ny hoe miaika hay tena généreux tokoa iny olona iny de efa vita an'izay zany le izy. De juste ohatran'ny hoe zavatra niaingo notenenin Jesosy teo fotsiny moa zany le izy fa tsy haiko hoe mbola misy zavatra ho zaraina ve ianao tam'le teny teo? Ie. Inona moa zany tamin'ny nandinika an'ilay izy moa zany de somary nitohizako kely le vaky teny le tao am'le Korintianina faharoa toko fahasivy teo. De any amin'ny andininy 14 izy miteny hoe am'teny frantsay moa zany le izy hoe le olona hozy izy zany rehefa le hitanareo rehefa le mahazo an'le don, le olona masina indray zany no resahako eto hoe raha ohatra zany ianao ohatra hoe nanome olona samy kristiana zany de fanome zavatra. De le olona zany le mi-recevoir an'le don iny de manana an'izay hoe ohatran'ny hoe faly izy tao anatin'le don de lasa mandeha ho azy aminazy le mivavaka ho an'le olona nanome. De sady mivavaka izy mivavaka ho an'le olona izy no mandefa prière de reconnaissance hozy izy zay, ie, prière de reconnaissance envers Dieu. Zany hoe misaotra an'Andriamanitra izy zany tam'le olona nanome fa sady mivavaka mi-intercéder ho an'le olona koa izy zany raha ohatra hoe ohatran'ny hoe mandeha ho azy aminazy zany le mivavaka hoe aza adino iny olona iny Jesosy iny olona iny ni-obéir anao izy tam'le hoe nanome ho anahy de aza adino izy. De ohatr'izay zany le izy hoe tsika zany rehefa ohatra hoe manome de anisan'ny zavatra azontsika koa zany zay misy mi-intercéder ho anao. Zavatra tsikatro zao rehefa ohatra hoe misy fotoana manko le eny an-dàlana zany de manome olona ianao de misy fotoana le olona tena hoe le vola omenao tsy hoe vola be fa ohatra hoe 2,000 no omenao fa tena hoe ohatran'ny hoe tena nahita volamena zany le olona mahita an'le izy de tena hoe reconnaissant be le olona mitso-drano be le olona anatin'le izy de tsapanao mihitsy le izy hoe iny 2,000 nomenao iny tena hoe ohatran'ny hoe tena miracle ho anazy zany le izy de lasa reconnaissant izy amin'Andriamanitra de lasa mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra koa le izy satria tsika zany le prière de reconnaissance hitako hoe glorifie an'Andriamanitra le izy. De zay hitako hoe anisan'ny avantage anatin'le zavatra koa zany hoe ianao zany mi-recevoir prière de misy an'zay de misy an'le prière de reconnaissance koa hoe miglorifie an'Andriamanitra le izy. Ohatran'ny hoe zay zao en tant que mpanompon'Andriamanitra arany de misy an'izay mihitsiny hoe rehefa misy olona manome fanohanana anay de mandeha ho azy aminay le mivavaka ho an'le olona na tsy mangataka ary le olona hoe de indraindray ianao mihitsy mitody de manao an'le dingany hoe inona zavatra tianareo entina ambavaka. De ohatran'ny hoe na le fon'le olona le mpanompon'Andriamanitra hoe hivavaka ho anao ary any amin'ny fotoana iny
tsy mitovy mihitsy le izy par rapport amin'ny hoe raha hoe mission fotsiny ity zavatra ity zany de hivavaka ho anao sy ny hoe tena reconnaissant aminao le olona de hivavaka ho anao. Tsy haiko hoe azonao ve le tiako tenenina hoe misy impact foana zany zay zavatra hitanareo le teny Jesosy hoe raha tezitra foana amin'ny rahalahinao ianao izy de ohatran'ny mamono olona satria ny émotion anao zany mi-impacter ny zavatra ataon'ny fanahinao ohatry ny hoe mahatonga ny fanahinao manao zavatra any amin'ny tontolo ara-panahiny de ohatran'izay le izy hoe raha ohatra zany hoe ny émotion-ko anatin'le izy hoe mandray zavatra avy aminao de ny émotion-ko anatin'le izy hoe reconnaissant de mi-impacter an'le zavatra ataon'ny fanahiko le izy mi-impacter an'le ino ty le activité spirituelle anatin'le vavaka le impact an'le vavaka sy le zavatra atao amin'le vavaka moa zany par rapport amin'ny hoe mission fotsiny hoe apetrак'Andriamanitra fotsiny zany hoe mila mivavaka ho anao de ny émotion-ko zany anatin'le izy de hoe ohatry ny hoe par obéissance fotsiny zany tiany ataoko de ohatran'izay de hitako hoe zany koa angambany anisany mahatonga an'le hoe le ten'Andriamanitra ity hoe tian'Andriamanitra mihitsy hoe mpanome fifaliana misy an'le hoe hanitra ankasitrahana anatin'le izy misy an'izay ohatran'ny hoe ino moa zany amin'ny teny frantsay zay ohatran'ny hoe misy manitra mahafinaritra an'Andriamanitra le izy de bon zay zany ohatran'ny hoe mihodinkodina nareo fotsiny de zavatra anankiray tiako hoentina ambavaka satria za koa zany somary nanohy an'le izy hatramin'le andiny faraparany io le hoe amin'ny andiny 14 ihany le izy hoe fangatahana ho anareo de manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo de amin'ny teny frantsay le izy hoe surabondance de la grâce de nandinika hoe fa maninona moa zany inona zany le surabondance an'le grâce de rehefa mandinika le teny ianao zany de le tiany tenenina hoe le retolo reto le manome de zay le ilazany hoe surabonder le grâce eo amin'le olona zany hoe ohatran'ny hoe mahatsiaro ahy zany hoe misy ohatran'ny hoe misy grâce mihoatra zany fioarana grâce hoe plus noho ny olona hafa rehetra zany ny grâce eo aminao rehefa manome ianao ohatran'ny hoe hitako hoe zay koa anisany mahatonga ny fahavalo hoe tena manohitra be an'ity zavatra ity satria fantany hoe clé hitondra hiabonden'le grâce bebe kokoa tena hoe be lavitra noho ny olona hafa rehetrarehetra amin'ny fiainanao le izy de ohatran'ny hoe te sa tonga de hivavaka ihany angambany natao izay hoe mba omen'Andriamanitra antsika tsirairay le grâce-n'le manome tsy le manome hoe par obéissance fotsiny fa manome hoe araka ity teny ity hoe ino moa arak'izay inin'ny fo hoe tena hoe ianao mihitsy zany no ohatran'ny hoe mi-insiste amin'Andriamanitra hoe za mba te hanome an'ity mba te hanome mihoatra ohatran'izao na tsy manana an'le moyen ary ianao eo an-tananao de zay le teny jerentsika teo hoe Andriamanitra ny hanome an'le izy rehefa amponao fotsiny ianao an'izay de Andriamanitra ny hampitombo an'le izy de ohatran'le resaka cyclone ity zao hoe misy ny cyclone nandalo tany Tomasina de tamin'ny larobia hariva angambany le nideside iny zay hoe hanome de 2 arivo ny vola tao anatin'le caisse fanomezanay zany tamin'ny haingo an'io de ohatran'ny hoe ianao tena miferitrana be zany tamin'ny voalohany satria zay Jesosy tena be any am-poko be mihitsy hoe hamedy nefa le vola eto an-tanana tena kely de kely fa ianao io le teninao hoe Andriamanitra mampitombo ny voafafy de mba hampitombo le voafafinay hampitombo le voafafinay hampitombo le voafafinay de tsy haiko ny ampitsony io ihany angambany de nijerenay daholo aloha zany le satria manko zany ny fitantanam-bolanay zany misy ohatran'izao hoe misy lalany daholo le vola hoe ty caisse anankiray ty hanomezana ty caisse anankiray ty ho an'ny asan'Andriamanitra ho an'ny zay besoin-n'le asany ho an'ny besoin tout état accompli ty caisse anankiray ty sevina hoe hanaovana économie sy ny sisa de jerenay daholo mihitsy aloha zany hoe inona daholo zay vola efa disponible eto hoe tsy tena hoe ilaina maika hoe ohatran'ny hoe hihinananay hanina rapitso zany ohatran'izay de nanangona liste teo zany de efa nisy vola betsabetsaka zany nitombo zany tanatin'le izy efa tsy 2 arivo intsony aloha de tonga de nalefanay le izy de avy eo tao aorianan'izay de mbola nanome indray Jesosy hoe hanomezana de ohatran'ny hoe zay fotsiny zany tiako encouragena antsika hoe
important le fonao fotsiny ny hoe vonona am'le izy a de Andriamanitra ny hanome anao. De zay moa zavatra nozaraina omaly koa hoe aza miandry hoe ho be dia be le eo an-tanana zay vao manome fa zay eo an-tananao a de omeo le izy satria rehefa misy an'izay zavatra zay moa le zarain'ny olona hoe rehefa tsisy intsony eo an-tananao a de tonga indray manaraka de ino ty de mifanaraka amin'ity zavatra tenenin'le ten'Andriamanitra ity moa le izy hoe rehefa manome anao a de mampitombo an'le voavavy Andriamanitra de mampitombo an'le mofo hohanina koa. Important be mihitsy zay zavatra zany hoe rehefa manome anao de hatramin'ny mofo hohaninao omen'Andriamanitra. De Za koa ohatrany hoe te hivavaka indray amin'ity sujet iray ity hoe indraindray tsika rehefa Natalie zany de hitanareo ohatra hoe miteny hoe Jesosy hoe za te hanome an'izao de rehefa tena tonga amin'izay le vola de nefany en parallèle misy ohatra hoe problème ianao amin'ny fiainanao anina zany de lasa ohatrany hoe misy an'izay ady zay any anatinao Natalie izy hoe ty vola ty a ampiasaiko am'le problème ve aloha sa le zavatra efa niresahana tamin'i Jesosy hoe zao le somme tokony omena de hoe omeko an'le izy de ohatrany hoe te hivavaka any Natalie satria indraindray le izy misy an'izay ohatrany hoe ady intérieur zay Natalie izy hoe hoe tena omeko tokoa ve ty sa ho ampiasaiko indray aloha. Ie ohatrany hoe vao zavatra vao niainanay vao récent ihany zany hoe misy facture ianao zany mila aloha de miha-manantona le échéance de nefany a le occasion hanomezana zany ohatrany hoe zao zany no ilaina le ilain'ny olona le vola am'le resaka cyclone teo zany de anao zany ohatrany hoe somary mirehitra kely zany anatinao hoe tena zay nefa Jesosy zao a mila andoa an'ity facture ty zao atsy de ratsy ohatrany hoe ao anatin'le zany ny zavatra ny expérience hitako zany hoe Andriamanitra matetika rehefa akaikikaiky iny le fotoana hoe tena ilavana an'le vola de ameny le vola fa mitesta ny fontsika izy hoe efa nanaiky ianao hoe hanome an'ity a de ho ataonao tokoa ve le izy a sa ve hoe le ino ty le zavatra mombamombanao iny no alefanao aloha. Misy commentaire io? Ie marina mihitsy zany mamirenty. Indraindray koa hoe ino izy? Indraindray koa izy le anao le mi-obéir hoe manome iny zany a de iny zany lasa ohatrany hoe preuve ho an'le olona hoe tena velona Andriamanitra de tena miasa tokoa Andriamanitra Natalie izy de lasa ohatrany hoe mitondra fifaliana ho an'le olona le izy de iny manome fiainana be fifaliana be sy ny sisa. Ie tena marina mihitsy zay. Zay mihitsy en fait le verset ty e le tsy haiko hoe atao anatin'le anantsika teo sa le hoe tohan'le izy hoe rehefa manome anao a de le prière de reconnaissance le lasa misaotra an'Andriamanitra le olona hoe tena mahita anahy Andriamanitra tena miraharaha momba anahy Andriamanitra ohatrany hoe tena le expérience aloha zany zareo tena te hizara an'izay mihitsy hoe misy fotoana zany a zay moa zany principe anay zany ohatran'izao hoe rehefa misy besoin a de amin' Jesosy zay no miteny an'le izy mba tsy ohatrany hoe inona moa le tenenin'le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe zaho tsy tiako le tamin'ny mbola tsy mivavaka zany de tsy tiako ozy izy le hoe le mpanompon'Andriamanitra miteny ireny hoe mahatoky ny tompo satria en fait ozy izy ohatrany hoe mpangataka ankolaka zany ry zareo de tsy tiako mihitsy ozy izy le izy de zaho izy lasa rehefa niova fo izy zany de lasa mpanompon'Andriamanitra koa de nanana zao principe zao ozy izy hoe zay besoin-ko rehetra de angatahako amin' Jesosy le izy de am'izay ozy izy sura tsara hoe tena Jesosy mihitsy no mipourvoir an'iny fa tsy hoe ohatrany hoe le fikafika nataoko ahazoana an'le fitseran'ny olona de zay no ahazoana an'le izy de ohatrany hoe nahita an'izay tamin'ny témoignage le olona tanatin'le boky zay ato zay ohatrany hitako tsara ho azy zany zavatra zany de niadoptenay zany le izy hoe rehefa misy besoin zany de ohatran'izay à moins que hoe raha hoe tena miteny mihitsy ny olona hoe inona ny zavatra ilainareo de eo zay vao miteny zany
de misy fotoana zany ianao tena efa mamoay be mihitsy ny gaine hoe Jesosy tena mila an'izao zay de ianao tsy afaka miteny nefany hoe ohatran'izao de am'le fotoana tena potipoty iny am'zay de misy olona tonga avy any manome vola de hoe ity hozy izy ohatran'ny hoe hampafoli-karena ohatra na hoe ity hozy izy tao am-poko nasain'i Jesosy nomeko anareo de misy tena mipoipoika fisaorana be mihitsy any anatinao hoe Jesosy tena hitanao mombanay, tena miraharaha mombanay ianao, tena important aminao zay tsy mahafoy anay ianao anatin'le izy de ohatran'ny hoe maninona ity témoignage am'le zavatra noteneniny mamareny teo mihitsy le izy hoe arak'le teny mihitsy zany le izy hoe prière de reconnaissance amin'Andriamanitra, mampitombo ny fifandraisan'le olona amin'Andriamanitra zany le fanomezanao e. De ndao angamba tsika hivavaka sady avaka ohatran'ny efa ho tapitra koa ny fotoana de sao de hifandihy mivavaka zay de sady hivavaka ho an'ny herinandro. Raha misy sujet de prière de alefa ao ihany a fa hivavaka sady hivavaka ho an'le sujet teo zany zay no hivavaka amarana fotoana de rehefa vita zay de hoentinay am-bavaka raha misy sujet de prière manokana tsika tsirairay avy. Ok. Jesosy misaotra anao zainy amin'ity fotoana androany ity misaotra anao ny fampianaranao anay nampianatra anay fidelité anao ianao anatin'izao resaka générosité zao. Afaka Jesosy hoe sokafo mihitsy omeo an'izay révélation anao zay Jesosy androany le révélation an'le fidélité anao satria rehefa manome zay de manao dingana pirofo le izy hoe matoky zay hoe mbola hanome anay indray ianao, matoky zay hoe hi-pourvoir amin'ny besoin-nay ianao, hoe raha raharaha amin'ny hafa zay raha hoe manome ny hafa zay de matoky zay hoe ianao mikarakara ny aminay, fantatrao hoe zao ny zavatra ilainay de omenao zany. De misaotra anao zay Jesosy amin'izany fampianaranao zany misaotra anao zany amin'le témoignage teo koa hoe ny fanomezana rehetra zay ataonay de anisany ampiasainao hampanakaikezana ny olona aminao, tena hoe témoignage ho an'ny olona le izy hoe tia anazy ianao de mivavaka hoe mba hi-encourager ny tsirairay anie zany Jesosy hitombo am'le fanomezana, hitombo am'le générosité. Mivavaka ihany koa Jesosy manoloana an'le zavatra notenen'i Jaona teo hoe le zavatra mirivitra any anatinao rehefa hoe efa nideside tany am-ponao ianao hanome de avy eo nefa indray misy problème, indray misy ilavana vola sy ny sisa de lasa ohatran'ny hoe mafimafy aminao kokoa le manome hoe tena ho alefako any daholo ve le izy le anona teo sa ve hoe sao de tokony misy hanomezana aty ihany de afaka Jesosy hoe en plus ahatsiaro hoe fitestehanao ny fonay le izy mizaha toetra ny fonay ianao hoe tena atoky anao ve zay anatin'le izy hoe ohatran'le tamin'ny andron'ny Elia hoe niteny tam'le mpitondra teny izy hoe omeo aloha zaho hozy izy de avy eo Andriamanitra i s'assurer hoe tsy hijanona mihitsy le tsy himanquer mihitsy ny lafarina sy ny menaka hozy izy na de ao anatin'le hoe na de ao anatin'ny famine ara le fotoana de mivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba hoe hatsiaro an'izany teny izany zay am'zay zavatra rehetrarehetra zay efa décidénay omenay hoe rehefa mandray dingana zay matoky anao hoe hanome zay de fidèle ianao hoe tsy mi-manquer na inona na inona zay avy eo. Afaka hoe mba hitombo ny tsirairay Andriamanitra am'le fanomezana amin'ny fifaliana mba tsy hahatsiaro hoe hafaneriterena Jesosy na hoe ohatran'ny hoe forcer voatery na hoe misy pression fa mba hoe ho faly zay manome de mba tsy hijanona eo amin'ny olona ihany no anananay fa tena hanan-karena amin'ny zavatra rehetrarehetra zay hanan-karena am'le fahasoavana tena hoe fahasoavana spécial mihitsy surabondé eo amin'ny fiainanay anatin'izany de mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanaratsy rehetra mangalatra fa na mangalatra zay zavatra rehetra tian'Andriamanitra omena anay mba tonga an'le hoe ny récompense tsy tonga etỳ an-tananay mahatonga an'le voa zay tianay ahafafy tsy tonga etỳ an-tananay mahatonga ny mofo zay tokony hohaninay tsy tonga etỳ an-tananay amin'ny anaran'i Jesosy mandidy an'izany fanahy zany tena hoe tapaka ny tanan'izany fanahy zany tsy mahazo ohatran'ny hoe tsy mahazo mangalatra an'izay zavatra tokony ho anay amin'ny anaran'i Jesosy de misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetra nampianarinao anay androany Jesosy amin'ny anaranao naovana mivavaka amen. Inona moa ohatrany hoe te hivavaka kely ho an'ny Tomasina zany Ok. tsy haiko fa zay ny apetraka Jesosy atao am-poko de ny zavatra ieniko an'ny Tomasina Ezekela 37 le izy hoe le izy zany tamin'io cas io zany ohatran'ny hoe nisy faty be da be zany teo am'le toerana
de nasian'Andriamanitra niprofetisa Ezekela hoe hisy fiainana le taolapaty reo zany de hisy fiainana. De zay mihitsy ny zavatra hitako hoe le zavatra mitrango ao Tomasinao zany ohatrany hoe endrika fahafatesana le fahampitehana be da be de te hivavaka hoe mba tena hoe Andriamanitra zany hitondra fiainana vaovao anatin'ilay izy, hitondra souffle vaovao de ahafahan'le ny olona tsirairay avy hiverina hitsangana indray de mivavaka koa anatin'ilay izy hoe hisy proximité amin'Andriamanitra ao à travers an'izao fahoriana mianjady ao am'zareo zao. Jeosy io, misaotra anao zay Jeosy amin'ny ty live ty a. Mivavaka zay Jeosy ho an'ny Tomasina, hitanao Jeosy ny zavatra rehetrarehetra mitranga ao a, mitranga atao a, hitanao Jeosy ny fijaliana, hitanao ny fahoriana rehetrarehetra Jeosy. De Jeosy io, fantatrao Jeosy ny zavatra rehetrarehetra anem-pon'ny olona tsirairay avy. Hitanao Jeosy ny etahan'ny zavatra rehetrarehetra any a. Mivavaka Jeosy tena hoe ianao Jeosy nitondra fiainana vaovao indray Jeosy ao anatin'io province io a. Mitondra fiainana vaovao ianao a, hanangana zay efa ravy ianao. Manonona Jeosy hoe tena hoe zay endrika fahafatesana rehetrarehetra aoka hisy fiainana zany. Manonona amin'ny anaran'i Jeosy a hoe hisy souffle-ny fanahy masina indray Jeosy ao anatin'io ville io a, hitondra fiaingana vaovao amin'ny olona tsirairay avy. Mivavaka tena hoe hisy proximité aminao Jeosy ny olona tsirairay avy, hisy fitadiavana anao manokana, hisy hetaheta manokana Jeosy tena hoe hivoaka ao anatin'izao fahoriana zao, ahafahan'ny olona tsirairay avy Jeosy tena hoe hanakaiky anao bebe kokoa. De n'inona Jeosy hoe mety hoe endrika mbola mahatonga ny olona hoe miaohatra anatin'ilay izy zay endrika fangidiana rehetrarehetra Jeosy mety hoe ohatrany hoe mieritreritra le olona hoe fa maninona no tsy teo ianao a, tsy teo ianao tam'le izy le fahorian'zareo. De za Jeosy maheno am'zao fotoana zao hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lazarosy hoe navelanao ho faty mihitsy hono Lazarosy mba ahafahanao mampiseho ny voninahitra ao de tena hoe tononiko zany zavatra zany hitranga ao anatin'io villan'ny Tomasina io amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny voninahitr'Andriamanitra Jeosy no tena hoe hiseho a, de hanangana indray ny maty ianao. Tena hoe tahaka ny tamin'ny Lazarosy hoe antsoinao Jesosy le Lazarosy hivoaka de tena hoe tahak'izay koa Jesosy ny tranga ao Tomasina hoe hiantso ny olona ao ianao Jesosy eo, hiantso ny olona ao zay endrika fahafatesana ara-panahy rehetrarehetra de ho velona zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tena hoe hisy réveil manokana Jesosy ao anatin'io ville io, zany Jesosy ny tononoko a hitranga ao anatin'ny villan'ny Tomasina. De misaotra anao zay Jesosy eo. Amen. Amen. Mankasitraka nadata amin'ny fizarana. Tsaran'i Jesosy de tahiry Jesosy daholo de antenaina hoe tena ho ataontsika amin'ny pratika le zavatra rehetrarehetra. Ohatrany tsy misy olana ny sujet de prière ataoko a? Bon, tapitra indray aloha zany ny live-tsika androany a. Misaotra betsaka antsika tsirairay avy a, nanatrika de live-tsika manaraka am'sabotsy a, amin'ny fito sasany hariva, nafindranay amin'ny fito sasany hariva moa zany le live étude biblique. De manohy an'le jaune toko voalohany anany tsika ao amin'ny le étude biblique. De ny alahady moa zany a live prière sy partage amin'ny fito sasany hariva koa, ao amin'ny TikTok sy ny ao amin'ny Facebook le izy. Raha ohatra nareo te hijery an'le replay a de ao amin'ny Facebook ny misy replay. Ny compte moa zany de tout est accompli daholo ihany. De zay ngamba de tahiny Jesosy daholo a de mirary herinandro mahafinaritra. Zay mieritreritra hoe hivavaka marana fotoana ianao? Ay. De hivavaka manerana. Ay, lasa aloha arany. Fa ankoatran'izay aloha ohatrany hoe te hizara kely ihany am'le izy a. Tsy haiko hoe mety hoe efa misy olona tianareo hoe tohanana manokana ve am'le resaka an'i Tomasina fa ny olona fantatro aloha zany a sy ny hitako maso hoe tonga de miasa anatin'le izy zany. Indraindray manko le izy ohatrany hoe manao cagnotte de ohatrany hoe tsy hita akory avy eo hoe makaiza sy makaiza le izy. Fa zay tena hitako maso aloha zany no zaraiko eto a
Ny anankiray a évangéliste Ryan, tsy haiko efa be be mahalala anazy a, manana cagnotte izy de afaka mandefa any aminazy nareo. De ny anankiray a ny home church koa andeha hanao mission any zao de reo zao reo zany no fantatro e. De reo no zaraiko fa raha ohatra hoe misy za ikasihan'Andriamanitra manokana hoe ito ny tokony omenareo de zay no tena tsara. De le izy koa zany ampiasaina foana ihany ny saina anaty zavatra rehetrarehetra e, hoe rehefa anome anao de mijery anao any amin'ny réseau, mijery anao any amin'ny vaovao sy ny sisa hoe ino ny anona fa nanao an'izao tokoa. De ohatran'ny hoe na amin'ny fomba fitantanan'le olona le vola de hitanao hoe mba mangarahara ve le olona jerenao passé an'le anona hoe efa olona efa malaza hoe manaonao ohatran'ny hoe mangalatra ve na ohatran'izany, de mba asiana fisainana ihany zany le izy anatin'le zavatra fa tsy hoe mila manome zany de amenamena fahatany fotsiny le izy fa ohatran'ny hoe masiaka be le fiteny an'ilay azonareo angamba no tiako tenenina e. De Vavaka ho an'ny herinandro zany tsika zao. Zao sy eo, vavaka zay de zao sy ny am'ty herinandro vaovao ty a, vavaka zay sy mba tena hoe ny sitraponao no atao ao anatin'ny fiainana tsirairay avy. Aza velona zay zao sy tena hoe hiala amin'ny làlana zay tokony andehananay a, faharoa zay zao sy tena hoe andeha am'zay làlana tianao andehanana, fa tena hoe volonté parfaitanao zay sy no tanteraka ao anatin'ny fiainanay a. De vavaka zay sy ho anay tsirairay avy mba tena hoe ho mpiaino mpankatoy zay de zao sy fa tsy ho mpiaino mpanadino a. De zay teny rehetrarehetra notenenina teto zay sy mba tena hoe hipaka any anatin'ny fonay a, de mba tena hoe hitondra fruit koa zay zao zany zay teny rehetra notenenina teto de manonona ny raha anao zay de zao sy tena hoe amin'ny olona tsirairay avy a, ho protection indray de zao sy am'ty herinandro ty de misaotra zay zao sy eo. Amen. 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 Tahin'i Jesosy daholo a, Jesosy daholo. de amin'ny herinandro indray zany.